Prince fahasalamana. Miarabanao Ralph. Ianao no filohan'ny fikambanana RFD izay mikarakara ny arendrina. Présenté fofo amin'ny mpiaina azafady le RFD. Ny réseau fivoarana développement dia fikambanana niorina teto à Paris tamin'ny décembre 2024. Ny fikambanana dia miezaka mba hanao asa fampandrosoana any Madagasikara ary aty Eropa kosa no ezahana hitadiavana ny loharanom-bola ahafahana manatanteraka an'izany. Tamin'ny taona lasa ohatra dia fampidirana rano madio fisotro ho an'ny vahoaka ao amin'ny commune rurale Manjakatompo no tanterahan'ny fikambanana, ary zany dia novatsin'ny Fondation Orange France vola. Nisy pompy 12 no tanterahana tamin'ny taona lasa. Tamin'ity taona ity ohatra dia fanatsarana sy fanamboarana sekoly anankiroa no nataon'ny fikambanana, ary tamin'ity kosa dia ny Association Orange Solidarité Madagasikara no nanampy arabola akoatran'ny hoentin'ny fikambanana zany. Zay no asa lehibe ataonay any an-tanindrazana. Akoatran'izay dia miezaka izahay aty ampitan-dranomasina manao izay ampafantatra ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetra, indrindrindrindra amin'ny lafiny toe-karena sy ny resaka kolontsaina, ary izany indrindra no karakarainay amin'izao fotoana izao. Izay indrindra nareo anisan'ny alalan'ny olona nareo manao le isan-taona le arendrina 4e édition izao mialatsiny amin'ny varanana resadresa amin'ny mpiaino le arendrina 2013. Ny arendrina seho fahaefatra no atao amin'ity taona ity dia fanomezam-bo ny kolontsaina malagasy izay fanao hatramin'izay tany amin'ny tanindrazantsika, ary tamin'ny taona 12 moa no nisantatra an'izany taty ivelan'ny nosy, ka izao ho tanterahana amin'ny 12 Jona ho avy zao ny tranga fahaefatra. Io arendrina io zany dia ana fetim-bahoaka anasana ny daholobe tsy misy avakavaka mba hiaraka hifaly sy ahatsiaro ny fetim-pirenena malagasy sy ny tanindrazana iombonana. Ary zany fetim-pirenena zany ihany koa moa dia tanterahana ao anatin'ny kolontsaina zato isan-jato. Inona ny lohahevitra lehibe amin'io arendrina 2013 io? Anisan'ny nampiavaka ny fikarakaran'ny réseau fivoarana développement ny arendrina dia nametrahana vontoantiny hatrany izy io. Napetraka zany ny lohahevitra mba ahatonga ny olona tsy ho faly iogaoga sy iorakoraka fotsiny ao anatin'ny fotoana izay irahana, fa mba ahatsiaro tena tokoa fa zava-dehibe ho an'ny firenena ny zavatra izay atao, ny hetsika izay atao zany. Ka ny lohahevitra izay misafidiana tamin'ity taona ity dia ny ady maharavarena izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Io ny lohahevitra naroso ho an'ny mpandray anjara rehetra amin'ity taona ity, ary hafatra tiana ampitaina ho an'ny mpiray tanindrazana manoloana ny fotoan-tsarotra izay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manan-karena tokoa manko ny firenetsika, ary izany arena izay ananantsika zany raha toka mifanipaka toy ny valalankaro ny tsika mpiray tanindrazana dia ny vahiny, indrindrindrindra ny mpanambola vahiny no hahazo vahana any amin'ny firenetsika ka ho lasa tompony mankatakatiny ny malagasy tsirairay avy, ho lasa tompotrano miono. Ka izany no mahatonga ny hetsika izay ho ataontsika hetsika ara-kolontsaina mitondra ny lohahevitra hoe ny ady maharavarena izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Atsipy tompoko ny tady ny atandroko ny omby, ary atsipy kosa ny fitenenana any am-pon'ny mahalala. Rovina zany no andro anaovanareo ny arendrina 2013. Amin'ny sabotsy 12 Jona no anatanterahana azy io, eo amin'ny eto Paris zany, eo amin'ny Trocadéro ny fotoana, manomboka amin'ny 10 ora hariva
ka hatramin'ny 7 eo amin'ny bozaka maitso midadasika ihany io toerana io ka iangaviana zay maharaka n'izao fandaharana zao mba hijery tsy tapaka ny fanazavanany amin'ireny tranokala isan-karazany ireny any amin'ny Facebook sy ny sisa. Io fotoana io dia misy fanentanana ara-javakanto samihafa ka anisan'ny anentana n'izany fiarahana eo amin'ny zaridainany Trocadéro zany ny mpitsoka mozika any anaty rova. Anisany ihany koa ny mpanakanto volavy, eo ihany koa ny mpankafy kolotsaina avy any amin'ny faritra avaratra izay haneho amin'ny olona zay tonga rehetra eo ny atao hoe jijy avy any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny, ary Erika Minazara moa no hiezaka ampafantatra an'izany kolotsaina avy any amin'ny faritra avaratra izany eo amin'ny toerana io. Misy ihany koa ny namana mpanakanto zay efa noresadresahana ka mba mampanantena fa ho avy amin'ny fotoana amin'io asabotsy hariva io. Rehefa vita ny fanentanana ara-javakanto sy ny fizarana arendrina ary ny fizarana tapakila ho an'ireo zay mbola tsy nanana, dia misy ny antsoina hoe jakabe manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 10 alina. Inona ilay hoe jakabe? Ny jakabe dia fomba amam-panao any amin'ny faritra apahany any amin'ny faritra Andriafanonosy indrindrindrindra. Fotoana iarahana misakafo ao amin'ny trano lehibe malalaka izy io ho an'ny mpianakavy na ho an'ny pirafy, eo ihany koa ny mpifahavalo miara-tonga eo daholo asain'ny ray aman-dreniny tanàna. Ka amin'izany fotoana fiarahana misakafo zany ihany koa no ezahana fandrindrana ny fihavanana, ny famelan-keloka. Io dia atao amin'ny tonotaona, vanim-potoana toy ny asaramanitra ohatra. Zay no atao hoe jakabe. Raha adikatsika amin'ny teny vahiny angamba dia hoe andao hanao pique-nique en plein air amin'ny fotoana io. Samy mitondra ny sakafo sahaza azy ny tsirairay avy, ny fikambanana na ny ankohonana, dia mba miaraka amin'ny sakafo tsika rehetra eo amin'ny bozaka maitso ny Trocadéro eo. Amin'ny 10 alina dia manomboka hanao diabe isika, miala eo amin'ny Trocadéro makeo amin'ny sambo be miazo an'ny lasainina. Eo amin'io rano be io no vonjena amin'ny 12 eo, ary ny dia tongotra zay ho ataontsika dia eo amin'ny 500 metatra eo. Miaraka amin'ny arendrina io zany? Miaraka amin'ny arendrina io mazava ho azy, sy ny hirahira zay hoentan'ny mpitsoka mozika sy ny mpijijy sy ny hiram-bahoaka ihany koa zay efa mahazatra antsika ny an-tanàna dia ho atao amin'ny fotoana io. Zay no atao amin'ny tapany faharoa. Ny tapany fahatelo kosa dia amin'ny 12 alina tsy diso, efa tokony tafahondrana ao anaty sambo be daholo ny mpandray anjara rehetra, satria hanao fizahan-tany mandendeha amin'ny andro alina eny ambony sambo, Paris Bainet en bateau. Zay no atao amin'ny fotoana io mandritry ny ora raha eo. Ka izany rehetrarehetra zany moa dia isaorana indrindranareo mpampita vaovao, satria mila fandaminana matipaika mba hisorohana ny fibobosehana rehefa tonga ny fotoana farany, zay azotsika ho velabelahana ihany raha sitrako. Mba tenena amin'ny mpiaino ary ohatrinona ny fandraisana anjara amin'io arendrina 2013 io? Raha ny fifanarahana natao tamin'ny orinasa bateau mouche dia nahazo tarifa manokana noho ny fahazahoantsika ny fitsingerenan'ny fetim-pirenentsika ny malagasy moniny atao Paris sy ny manodidina, ka 6,50 € ho an'ny lehibe, 5,50 € ho an'ny ankizy eo anelanelany 5 sy 12 taona, ary maimaim-poana kosa ho an'ny 5 taona midina. Zay no vidin'ny tapakila. Marihana fa vokatry ny fifanarahana nataontsika tamin'ny zareo amin'ny sambo be io tapakila io, fa tsy misy eo atoerana akory.
afaka vidina meloa zany le fandraisana anjara. Zay indrindra ny tena tiana ho ampitaina satria tamin'ny taona lasa amin'ny ora faraparany vao tonga mividy ny tapakila ny mpandray anjara nefa efa nahatratra tany amin'ny 500 tany hoany ny ondrana tao anatin'io sambo be io. Mazava ho azy fa lasa niteraka fandaminana vaovao ary tsy fandaminana tsotra akory fa tsy maintsy nisy fifampiresahana tamin'iny fotoana iny teo anivon'ny préfecture de police teto Paris satria lasa tara atsasakadiny ny fandehanany sambo, zany hoe nisy fahatarana atsasakadiny teny ambonin'ny ranobe any Lasaina ny sambo be any bateau mousse zay tsy azo atao anefa zany araky ny lalàna manan-kery mifeny fampiasana n'io ranobe io. Amin'ity indray mandeha ity zany amin'izao ora itenenantsika zao dia efa miparitaka ny tapakila mba ho vidin'ny isa tokantrano na ny fikambanana na ny tsirairay zay te handray anjara amin'io lanonana io. Marihana fa azo lazaina fa hankafizin'ny maro ny zavatra zay natolotra satria raha tamin'ny taona 12 dia teo amin'ny 500 teo eo ny nandray anjara tamin'ny arendrina. Tamin'ny taona 12 dia avy hoe 500 tany hoany ary ny tamin'ny taona lasa kosa dia teo amin'ny 700 teo eo, 700 mahery zay ny 500 tamin'ireo moa niakatra teny ambonin'ny sambo be. Amin'ity taon'ity zany raha indrindraindrindra fahitanay ny fanentanana amin'izao fotoana zao mety hihoatra ny arivo no isan'ny mpandray anjara ka raha mihoatra ny arivo anefa dia tsy maintsy manafatra sambo be anankiray hafa isika satria arivo ihany ny zakany sambo be anankiray. Izany rehetrarehetra zany mbola anentanana ny mpieno an'izao fandaharan'izao mba hividy tapakila mialohan'ny fotoana mba hahamanja ny lanonana zay ho ataontsika, zay lanonana atsika mianakavy fa mpikarakara ihany no andraikitra ny raisinay. Ny resaka arendrintsika amidy ve le arendrina ho ampandray anjara satria ny arendrina tsy amidy ry raly fa tsy amidy io tonga dia efa miaraka amin'le ary ny arendrina zay ho ampiasaintsika importé avy any Madagasikara arendrina taratasy fa tsy le avy any Chine akory. Mampiasa artizany amintsika zany koa le nafarana tany amin'ny mpanao asa tanana malagasy ireo arendrina zay ho zaraina ho an'ny zaza malagasy andray anjara amin'io ho an'ny zaza fa tsy ho an'ny olon-dehibe akory. Misaotra amin'ny prince amin'izay efa nazavana nataonao zay kasika amin'ny arendrina amin'ity taona ity sao dia misy fanontaniana tsy voapetrako na hevitra tianao aroso amaranana an'ity resadresaka fohy ity. Tena marina angamba tena misy tokoa, misy fepetra tsy maintsy arahan'ny mpandray anjara rehetra amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena zao. Mandalo fotoan-tsarotra ny firenentsika indrindraindrindra mandalo fotoam-pifidianana ka izay mandray anjara rehetra amin'io hetsika ara-zavakanto io dia iangaviana tsy haneho marika famantarana na ny fironana zay tiany na ny kandida zay mahafinaritra azy mba hanehotsika rehetra fa iray isika malagasy amin'io andro tokana io. Amin'io zany dia mba apetraka ambaniny tsy fitoviana fa ny daholobe dia mitovy avokoa na ny ory na ny manana na ny pombany avy na ny pombany havanana. Sika rehetrarehetra dia hiaraka hifaly sy hahatsiaro ny fetim-pirenena amin'ny fo madio tokoa, indrindraindrindra hahatsiaro fa misy afatra tiana ho ampitaina amin'izy io dia ny hoe ny ady maharavarena izay mitambatra vato izay misaraka fasika. Izay afatra zay tiana hiparitaka ho an'ny mpiray-tanindrazana manerana an'izao tontolo izao. Zay angamba no fanazavana tiako apetraka ho an'ity hetsika izay ho ataontsika amin'ny 12 Jona ity. Misaotra betsaka amin'ny prince amin'ity interview ity, mialatsina amin'ilay vary amin'anana. Marary fahombiazana feno ako amin'ity hetsika ataonareo ity zany amin'ny 12 Jona 2013. Manasanao koa ho avy eny indrindraindrindra ny talentanao mpakasary mba ho ampiasainao amin'ny vanim-potoana io mba ho ataontsika tahiry hoe mba nijoro modely ny malagasy taty ampitan'ny ranomasina manoloana ny tranga zay misy amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra mandra-pelo. Tsisy fisaorana. Ianao no isaorana.